avec Yassi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manul Cianoni Vovo. Assurance Art, Timampolo taona ny ilanao. Manul Cianoni Vovo. Niaiky ny alatsiny ro tompony andraikitry ny hôpitaly fa misy ny fanavakavahana sy ny tsy fararahina amin'ny fandraisana marary. Ampiamahana ny olana eny anivony ro hôpitaly mpanjakana ave izany raha tsy misy paikady mazava apetraka mpitondra fanjakana. Raisina ho fanevatevana amin'ny profesora malagasy ilay voalaza ho teny-diso nataony ny mpitondra teny ny filohan'ny pirenena ho ny fianakaviam-beny profesora. Voapirofo indray fa fitondrana matahotra marina ny fitondrana Rajoelina ho ny filoha nasionaly ny antoko HVM manoloana ny sivana natao ho an'izay te hanatrika ny famelabelarana momba ny sadaiky teny Ankatso. Tsara ny voka-panadina na baccalauréat hoarina tamin'ny taondasa ho an'ny faritany ny Fianaratsoa ny tany an-toeran'izay nisongadina manokana tamin'ny taranja siantifika. Anvelany ONG maherin'izato avy amin'ny gouvernemanta israeliana no nanasony taratasy fametrahana lalàna vaovao androany andavana ny fangatahany ONG ivelany Israel anatitra fanampiana ao amin'ny faritry Gaza ny antsiprian'izay. Ngadondray ny amin'ny valoralina fotoana ny fampilalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba to amin'ny kilasy tomovavy manasano ihany koa adaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha no kafana ny fiarahana. Ny aiky ary ny alatsiny ro tompony andraikitry ny hôpitaly fa misy ny fanavakavahana sy ny tsy firarahina amin'ny fandraisana marary amin'izao fotoan'izao ankoatr'izay nanome toko fa hanatsara ny fandraisana eny anivony hôpitaly mpanjakana izy ireo saingy ampiamahana ny olana amin'ireny hôpitaly mpanjakana ireny ve izay raha tsy misy ny paikady mazava apetraka ny mpitondra fanjakana matoa andatsoratra. Na eo aza ny fandraisana sy ny fanohanana ireo manamanjoto tamin'ilay raharaha Ambomalaza ny andrasan'ny vahoaka malagasy iray manontolo dia ny fitohizany fanadihadiana lalina sy tsy mitanila amoahana ny marina rehetra momba ireo tranga rehetra izay niseho teto amintsika. Tsy misy maratsy ny fandraisana sy ny fanohanana ny fianakaviana ireo manamanjoto eny Avoloha fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe manao ahoana ireo fianakaviana tany Ambositra, tao Majanga sy tao Toliary ary ny an'ireo faritra hafa manerana ny nosy izay samy namoyavana sy manamanjo ihany koa. Efa nisy ve ny fanampiana sy ny fijerena manokana ireo faritra hafa ireo? Hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga nametra-panontaniana ihany koa manoloana izany. Andrasany maro ihany koa ny fandraisana fepetra entitra sy paikady mazava anatsarana ny sehatry ny fitsaboana eto Madagasikara indrindra amin'ireo hôpitaly mpanjakana ho fisorohana ny tsy fiverenan'ny zava-doza tahaka ireny intsony. Ny zavatra misy aloha ny aiky ireo tompony andraikitry ny hôpitaly fa misy ny lesoka amin'ny fandraisana marary eto amintsika. Ny aiky ary ny alatsiny izy ireo fa misy ny fanavakavahana sy ny tsy firarahina amin'ny fandraisana marary. Izany tranga izany no mila hatsaraina ary ireo mpitsabo dia efa nanome toky fa hanatsara izay fandraisana eo anivony hôpitaly mpanjakana izay. Saingy ho ampy ve ny fahavononan'ireo mpitsabo raha tsy misy fepetra raisin'ny fanjakana manamafy izany fahavononana izany? Inona no ataon'ireo raha toka tsy ampisa manoloana ireo marary be dia be? Raha toka tsy ampy fanafody, raha toka voafetra ary azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo tena spesialista mandray isaky ny aretina mahazo ny marary sy ny sisa. Azo eritreretina ve ny amingorana hatramin'ny farany ireo tompony andraikitra nomena fahefana sasany manodikodina ny fanafody tokony alefa amin'ireny hôpitaly mpanjakana ireny? Azo eritreretina ve ny hanatsarana ny tontolon'ny asa na ny condition de travail an'ireo mpitsabo malagasy ka hiverina eto an-tanindrazana ireo mpitsabo malagasy manao fuite de cerveau any ivelany?
azo eritreretina ve namahana ny olana eo amin'ny jery sy ny rano ka tsy ho isany jaly tahaka ny rehetra intsony noho ny delestage sy ny fahatapahan-drano ireny hôpital-panjakana ireny. Olana menjaty eo amin'ny sehatra ny fahasalamana avokoa ireo, miampy ny fahefa-mividin'ny malagasy izay ambany dia ambany ka tsy maintsy mivarom-pananana, mivarotra tany raha toa ka misy havana marary miditra hôpitaly noho ny fidangany vola tsy maintsy olaniana ao amin'izany. Manana mpitondra afaka mamaha ireo olana ireo ve ny malagasy ka tsy hisy intsony ny fitarainana isan-karazany amin'ireny hôpital-panjakana ireny. Ny hôpital-panjakana Andrenivohitra ny voaresaka eto fa manahoana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra, tsy maintsy mandeha ny-tongotra kilometatra maro vao mahita tobim-pahasalamana. Maro amin'ireo malagasy no tsy maintsy lanjaina vao misitraka fitsaboana noho ny tsy fisiana sy noho ny faratsiany lalana. Tsy misy vahaolana izany, tsy misy fandraisana andraikitra. Ny magaga rehefa tonga ny fotoam-pifidianana fantatry ny mpitondra ireny toerana ireny. Ay ny mpitondra ny manome baiko midina ireo mpitsabo manao viveriny ainy amin'ny fikarakarana ny malagasy mpiray tanin-drazana aminy ka maniraka azy ireo ampandany izay kandida atolony. Ny mpitsabo izay tahaka ny mpampianatra ihany ka mahentika ny faritra rehetra manerana ny nosy hatrany amin'ireo tany lavitra andriana rehetra. Izay matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao miresaka ny tontolo ny fahasalamana amin'ny ankapobeny zava-misy iainany tsirairay ao anatin'izay resaka fahasalamam-bahoaka izay. Fa raisina ho fanevatevanina sy fanalambaraka ny profesora malagasy ilay voalaza ho teny diso nambarany lova ranoro maro ho ny fianakaviam-beny profesora Androany. Voahitsaka ny asa ny asa fikarohana malagasy ho izy ireo ka fialantsiny ampabe maso eo anatria amin'ny malagasy manontolo notakiana fa tsy fanadiova-teny indray. Tsara Soarvelona mitaritra ny Antsipriana. Ankoatra ilay teny fanambaniana nanampitrotraka ny atezerany fianakaviam-beny ireo profesora malagasy ny fanazavana miendrika fanadiovan'ny tena sy tsy fiankenkelo ka nataony mpitondra teny Andry Rajoelina momba ny filazana fa tsy mahay ny profesora malagasy. Manao tsintsina ny asa ny asa fampianarana nataony mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra izany ho izy ireo manevadeva sy manalabaraka azy ireo fa indrindra manao tsintsina ny lafin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Atakinaraka izany fialantsiny ampahebe maso avy amin'ny Andry Rajoelina sy mitondra tany misy olobe ony tsy miady zaza diso le hoe professeur malagasy eto de tsy mahay tsy azoazo foana zany maneke izy fa raha ny tenany ny voaniny avy amin'ny hafa mety tsy nanaiky koa ka amin'ny maha professora zahay manana éthique professionnelle miaro ny hasin'ny izany atao hoe asa mpampianatra mpikaroka ataonay safobe ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra fa tsy mijanona amin'ny professeur fotsiny no resahako eto zany. Ny fitondrana Rajoelina mihitsy no tsy manao laharam-pahamena ny setry ny fanabeazana eto an-toerana raha ny faneho-kevitra hatrany ambany teti-bola natokana ho an'ny asa fikarohana azo lazaina ho asa soa ho an'ny taranaka sisa ny fampiofanana ataon'ireo mpampianatra raha ny tsy fanohanana sy tsy fanomezan-danja azy ireo tsy mendrika ny profesora malagasy araka izany ny teny fanambaniana takireny. Noho ny fitiavanay ny ataoko hoe mba handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenentsika amin'ny alalan'ny fanofanana zany capital humain mahay zany compétent dia ataonay foana le asa na dia misy ataoko hoe zavatra tokony sitrahanay mbola tsy azonay anatin'izany ohatra le malaza fiteny hoe heure complémentaire HEC efa ho 10 taona mahery zao mbola tsy azo année 2019-2020 mbola tsy azo ny tahorinan'io moa mbola ho azo angamba tsy mipakaty aminay fotony izany atao hoe budget hanaovana recherche fa ny tsirairay izahay tsirairay no mitady fomba todika kely any amin'le projet de mba mety mahazo kely vola kely entina miatrika conférence any ivelany entina miatrika ataoko hoe mba fijerevana fiasana amin'ny laboratoire mba matantanjaka any ivelany
amevanina ireo profesora malagasy sehatra stratéjika maro no nandinganana azy ireo ka nomena ny vahiny ny fitantanana azy izao miariary amin'ny lafiny maro ny tsy fahombiazana ka ailika any amin'izy ireo manana ny asiny profesora malagasy matotonga amin'izany toerana izany ka firereana no andrasana amin'ny mpitondra fa tsy teny fandrangitana toy ireny hoy avy eo anivy ny collectif des professeurs et professeurs titulaires de Madagascar. Tsy mbola nisy skandale ny fanesy tony tamin'ity fitondrany Andry Rajoelina sy Tsay Christian ty teo amin'ny tantara-pirenena ho ny solombavambahoaka ny Madagasikara nanaovana fanadihadiana androany. Raha tsy eo mason'izao tontolo izao ilay Madagasikara noho ny tsy fahaiza mitantana ireo nampindramina amin'ny fahefana honina saina no mitatitra ny antsiprian'izay. Ainana foitele amin'ny kanjany Mahamasina raha volamena 7 kilao volamena nivadika bolonga mbita ao ministerany Arena Kibontany sokatra Sigidro Anarivo ny tratra tany Thaïlande opération Zazavarira raha kolokolo goavana na teto an-toerana na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy ny raha Romivos fanapozinana sy fampozinana ara-tsakafo namoizana aina malagasy mahery ny 10 poinina mitondra lara-pamantarana malagasy tratra tany Iran izay firenena voasazy isan'ireo skandale niseho tato anatin'ny fepitopitantara-ny Andry Rajoelina sy Tsay Christian tao anatin'izay 9 taona mahery izay taratra fa filotsy ny omana no mitondra fa prime ministre tsy mahafehy ny fitantanana ihany koa nefa i Tsay Christian no prime ministre ela indrindra teo amin'ny toerany teo amin'ny tantarany Madagasikara. Zany no midika zany fa dia tena hoe fanjakana rasy tatana tsy nanoma tena ho nitondra dia zao dia hita foana zany tsy fetezana zany isan'andro isan'ora isan'andro vaky zao isan-kerinandro ny atao hoe prime ministre dia chef de l'administration fa le prime ministre tsika sady moana no marenina ary tsy logika mihitsy zany hoe le prime ministre ndray no ela no ny filoham-pirenena fa leonao ny olona leonao le vahoaka lasa routine fotsiny sisa nitondrany le prime ministre sy le filoha ny fitondrana ny raharam-pirenena dia zao hitantsika zao fa tsisy mandeha amin'izay lony mihitsy zao na raharam-pirenena amin'izao fotoana zao rehefa tsy vita dia mialaly rehefa tsy ala nkeo ianareo tsy maintsy ny vahoaka ny aniranareo hiala ao anatin'ilay izy. Farany teo ny fahivaivana ireo mpampianatra pikaroka sy profesora eto Madagasikara natao ny mpitondra tenin'ny Andry Rajoelina tranga izay tsy vita ny fialantsiny fotsiny hoy ity solombavambahoaka ity. Faniratsarana professeur na mpampianatra pikaroka ety amin'ny université zay manana ny maizy azy matoa firenetsika mbola ohatra zao dia mbola eo zany fahaizan'ny mpampianatra sy ny professeur zany zay faniratsarana tsy vitany hoe miala tsiny fotsiny ity tale any amin'ny fiadidinan'ny république ty fa tokony metra-piarahana mihitsy satria manivaiva manao atsarambina zany asany na professeur sy mpampianatra pikaroka eny amin'ny université zay reo zany manabe olombanina eto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy misy nkekereo tsy misy zany hoe mpanangana orinasy na mpitantana orinasy na ny fikaroana zay atao maro be ngamba dia vovoamaikitsika ho bady eto daholo zany raha tsisy ireo mpampianatra pikaroka sy professeur reo. Nisy hatrany tao anatin'izao fitondrany Andry Rajoelina sy Tsay Christian izao ny fanesorana ministra noho ny tsy fahatratrarana ny tanjona napetraka na noho ny adisoana sy tsy fahaiza mitantana. Ministra maro noho ny fandimy teo amin'ny gouvernemanta fa miamlentika hatrany ilay firenena. Proof zany fa tsy ny ministra no olana eto fa ireo lehibeny hoy hatrany ny faneho-kevitra. Izay ny skandale samihafa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa hiaran-tsindry sy ny raha matahora vampitondra fanjakana ihany koa. Ireo mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany amin'izao fotoana izao trangana fanampenam-bavy izay indrindra manoloana ireo raha mafana eto amin'ny firenena ankehitriny ka tsy azo ekena ho ny teo anivon'ny Reporters sans frontières na ny RSF tamin'ity androany ity. Ndao arahantsika ny antsiprian'izay. Tao anatin'ny roa herinandro monja mpanao gazety misy satelo ny iray mpanao gazety malagasy ny roa mpanao gazety mampifandray amin'ny sehatra iraisam-pirenena no niara-ny raha matahora sy ny tsindry avy amin'ny mpitondra fanjakana ka tsy azo ekena hoy ny Reporters sans frontières no mafisina tamin'izany fa eto Madagasikara ny manohitra izay voalaza ny tompona andraikitra dia ahitana raharaha efa niaran'izany nanomboka ny tapaka ny volana jolay lasa teo ny correspondante ny RFI Pauline Letroquet sy ny TV5 Monde Gaël Borgia raha namoaka vaovao vokatry ny fanadihadiana nataon'izy ireo mikasika ilay raharaha Ambomalaza. Nambara tamin'izany fa manitsaka ny voalaza ny andinin'ny fahatelopolo amin'ny lalana mifeny fifandraisana sy ny serasera ny vaovao navoaka ny Gaël Borgia ary nangatany ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny ministerany serasera tany amin'ny TV5 Monde Foibe ny anoloana azy avy hatrany.
mitovy taky zany ihany koa nahazo ny mpanao gazety ny RFI tsy nijanona teo mbola noaratiny ny loha olona izay ministry ny serasera teo aloha no sady mpanao gazety ihany koa izy ireo tany anaty tambazotra ny serasera ary no amafisiny Andry Rajoelina natao amin'ny Ainao Manjerim-Panjakana ny 4 Jolay fa tsy mpanao gazety izy ireo na dia tsy nanonona anarana mivantana aza ity farany. Niaran'izany ihany koa ny mpanao gazety malagasy tsy lavy Randriamanga Express de Madagascar nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny 3 Jolay tao Anosikely raha nanontany mikasika ilay raharaha Boeing 777 nomena laharam-pamantarana malagasy. Ankoatra ny filazana fa mila mianatra sy ny sisa nambara fa voaeriky ny mpanohitra ilay mpanao gazety. Ny filohan'ny Sénat izay voalaza ny RSF fa tsy namaly ny fangatahana natao. Ankoatra ireo efa niara-ny antsonjay vao tsy ela ihany koa ireo mpanao gazety hafa raha tsy ilaza fa tsy ny mpanao gazety ao Toliary mikasika ilay raharaha Basy Toliary sy ny tao Morondava mikasika ilay sarin'ny kolonel Faneva. Nanamafy ny talen'ny Afrika subsaharienne ny RSF fa tsy voavoalohany nahitana tranga fanaovana raha-matahora sy tsindry amin'ny mpanao gazety tahaka izao eto Madagasikara. Fomba ratsy fanaon'ny mpitondro zany raha misy raharaha mafana sy raharaha goavana amin'izeo. Ny RSF dia manameloka izany fietsika mikendry mpanao gazety izany. Ireo mpanao gazety izay manao ny asany manoloana ireo zava-miseho ireo. Izany rehetra zany no ilazana fa fitondrana tsy mahay mijery izay ampandroso ny firenena ny fitondrana Rajoelina fa izay ahafahany misehoseho sy manarona ny fahantrana ny olona ara-pamena imasony amin'izao fotoana izao ho ny mpandinika raharaham-pireneny iray. Tsy magaga raha tsy manana vahaolana azo antenaina anarenana ny firenena mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana. Fotodrafitrasa aitrehitra sy rendrarendra no imasony fitondrana mba isehosehony ka amevany ary tsy atao laharam-pamena ny famahana ny olam-bahoaka toy ny teleferika izay mampibabitrosa ny malagasy laika arivo andanina ny volam-panjakana tsy misy mangarahara ny kanjany bare lazaina fa manara-penitra nandaniana volam-bahoaka nefa tsy nahazo fankatoavana hatramin'ny androany ny raharaha Boeing sy ny raharaha Ambohimalaza izany mpitondra ampanginina fa manaratsindrika azy ireo tranga ireo izay maneho miariary fa mpitondra tsy mahay mijery izay laharam-pahamehana mpandroso ny firenena sy hanatsara ny fiainam-bahoaka izy ireo. Ny fomba isehosehona sy hanaronana ny fahantrana no mahamaika azy ka andaniana ny volam-bahoaka ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Tsy afaka mirehare mihitsy tsika eo anatrehan'ny Afrika satria tao anatin'ny fotoana lavalava nanomboka tamin'ny 7 magaty tsika dia tsy nitsahatra ny emotra ny manahirana amin'ny vina-pampandrosona eto amintsika dia zavatra roa no manaitra. Ny voalohany manao projet fotodrafitrasa dia fotodrafitrasa indramana vola. Zany hoe ny fotodrafitrasa tsy voatery tena hoe mamahany olana vahoaka fa maika hita vola. Dia efa hatramin'izay moa za rehefa miteny an'io dia hoe ny antsika ny fanjakana mararim-bola raha vao maheno fofom-bola dia mirohatra ka zay ny anisany hoe mamitaka amin'le fanatanterahana fotodrafitrasa eto amintsika vola no manao zavatra fa adino ny olombelona. Fito taona nampahantra ny fireneny Andry Rajoelina matoa voasikazo isany mahantra indrindra ny firenena malagasy na inona fa mpanantenina nalazaina tsy antenana hitondra vahaolana ity fitondrana tompon-daka amin'ny fanodigodonana saim-bahoaka sy fanaovana fetifety ity. Ny anany manahirana amin'le fomba fiteny zany ilay populisme ataondry zareo anatiny ary ilay polarisation de la société zany hoe lasa misy andaniny sy ankilany ny société ary andaniny sy ankilany mifanohatra amin'ny zareo dia verina hoe mpanakorontana na tsy miombokevitra aminy dia mpankahala zany zay. Dia zay ngamany hitako olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary indraindray le mpitondra tokony hitondra vahaolana mivoy an'le izy ka amin'le polarisation de la société sy le populisme le vahoaka tompon'ny fahefana mihitsy no lasa tsy manam-pahefana. Ny demokrasia dia lasa pokaty dia pokaty daholo ny zavatra rehetra rehefa avy eo. Miezaka mafy ny fitondrana amin'izao fotoana andraisana ny sadek izao manarona ny fahantrana iainany 700 ny malagasy iazakazahana sy ny vahiny avokoa izay asa vita na dia zara fa ny 700 no vita ka ilazana fa mandroso i Madagasikara. Ny olam-bahoaka ny taonany maro manerana ny nosy tsy hovasy hodina jijereny rarany raha Madagasikara tsy mety mandroso no misongadina ankehitriny noho ny fitantanana tsy mahomby ohatra ny fanazavany.
voapirofy ihany koa amin'izao fotoana fa fitondrana matahotra marina ny fitondrana rajoelona hoy Rivo Rakotovao Filoha nasionaly ny antoko HVM androany na voalaza fa famelabelarana azo atrehan'ny besiny maro azy ilaina atao teny amin'ny universitena Ankatso androany tsy izay no nitranga fa nosovanina ny olona nazo nanatrika izay famelabelarana izay efa maro izy ny fietsika mifanohitra amin'izay voalaza sy ny lainga nataony fitondrana rajoelona andao arahantsika ny antsy prian'izay raha toka voalaza fa conférence publique de la SADC na hoe famelabelarana azo atrehan'ny besiny maro ilaino tanterahina androany teny amin'ny université Ankatso tsy izay no nisy fa voasivana ny olona afaka nanatrika izany tsy nazo nanatrika ihany koa ny mpanao gazety malagasy fomba fiasa tsy mahagaga zany hoy ny Filoha nasionaly ny antoko HVM androany efa fanao ny fitondrana rajoelona ny manao zavatra mifanohitra sy mandainga raha tsy laza fa tsy ilay fanambarana hoe mamaim-poana ny fanabeazana eny amin'ny sekolim-panjakana kanefa mbola maro ireo sekoly mampandoha vola ny ray aman-dreny eo ihany koa ny fanavakavahana ireo tsy mitovy hevitra aminy izy zao raha resahanareo an'izany raha rivo dia ozy izy ohatra iny invitation ino hitany sasany fa ny ataony otrerany foana mandainga foana izy zany tena efa zay foana no atao zay mandainga lainga zay zany le fitonam-panjakana le momba ny hôpitaly manara-penitra de hoe gratuit mihitsy io mihinana ny volana vitsivitsy ny verina nantany azy le mpanao gazety hoe monsieur le président ianao laza fa gratuit nefa zao ny vola aloha amin'ny hôpitaly manara-penitra za tsy laza zany tsy laza zany hoe gratuit menatra ianao satria lasa kolotsainy lay fitondram-panjakana mihitsy ny mandainga ny afisy be dabe dia milaza mandalo an'iny misy mandika teny zao zareo amin'ny SADC de akio sa tena manaraka ny fenitry ny SADC mihitsy ny eto fa malalaka ny accès ho an'ny farafaratsy no mpanao gazety mpianatra moa menimenina be ny teny Ankatso menimenina be satria ny dina mihitsy io Ankatso io efa ianao nareo hoe dia mino fa mpanao gazety noentin'ireo olona vanivelan'ireo dia navela tsy navela niditra ao izay le fanambahinana antsika malagasy tokoa fietsika mifono tahotra no azo lazana izany hoy hatrany ny fanazavana tahotra ny fanontaniana sy ny fanamariana izay mety ho apetraky ny mpianatra sy ny mpanao gazety izay ampiseho ny fahasahiranana mariniaina ny vahoaka izay nahafenina mafy amin'ny vahiny matahotra ny zavatra misy izy nareo tsy ny raha ho avy eo samy manana ny toko hoe angla moa filazanareo azy mijerevanareo an'ilay hoe inona ary zany no votoadiny conférence titre inona ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara hitatao ve any tokony izy aloha zay miditra ao dia milaza zava-misy tsy ilay sary mamirapiratra jiro miboaboaka fotsiny akory fa hoe inona marina ny zavatra misy ao dia rehefa avy eo amin'izay manao ny commentaire asanareo mpanao gazety inona ny atahoranao an'izany fa zareo matahotra dia mandainga fivina lehibe eo eto amintsika hijerevana ny hoe aiza ny lesika eto amintsika aiza ny zavatra tokony ho atao hoe areniny izany ny azo fa le ivena fotsiny hoe ho avy ao ny station zao dia hiteny ndray misy tsy mety misy an'izao na anao kabary biso na kabary lainga fotsiny ao ndray any ny tena losa satria hiteny ny zavatra fantatra fa tsy misy eriatsena ary zany tsy misy amin'ny olona milahadrano ary tsy misy amin'ny jiro tapaka sy ny radio tapahany zany dia hiteny ny olona hoe tsy marina zany teny aminareo zany zay ny tsy tantana niompana tamin'ny mahazava-dehibe ny fiara-miasa ho an'ny fanafainganana ny fampiasana angovazavozina sy ny fanatsarana ny fambolena ny loha hevitra noresahana nandritra ity famelabelarana azo atrehan'ny besiny maro voasivana ny olona afaka nanatrika azy ity raha nita hatreto tsy manao lahatra-pahamehana ireo loha hevitra ireo ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy hatrany ny filohany antoko HVM taona nitondrany rajoelona anisan'ny farany Madagasikara raha ny lafiny angovo no jerena ny fandehandehanana tany ivelany ny fanamboarana teleferika autoroute vary kilometatra sy kianjabarea tsy nahazo fankatoavana no nandaniana ny volam-bahoaka fa tsy tokony ho raisina ho fanaratsiana ny filazana azy fa motsim-pitsirana ny marina eto amin'ny firenena ho ny faneho-kevitra ireo olona izay tonga nanatrika ny sinoda lehibe ny FJKM any Tolaniaro amin'izao fotoana izao izay no isan'ny faneho-kevitra ny songadina manoloana ny filazana minisitra ny solitenany Andry Rajoelina fa tsy tokony hisy mpitondra fivavahana anaratsy fitondrana ny antsiprian'izay nilaza ny ministry ny fitsarana ny solitena ny fanjakana nandritra ny fandraisan'ny mpetenenany tamin'ny fanokafana ny sinodany FJKM omaly fa tsy tokony hisy mpitondra fivavahana anenjika mpitondra fanjakana taoriny fitanisany ireo fanampina nomeny ny FJKM zay mpitondra fanjakana tsy mbola Facebook mararaky mpitondra fiangonana dia bataka zany koa ny irinay mba tsisy paster mba tsisy mpitondra fiangonana anaratsy fanjakana satria isika mianakavy eny no fankaratsy eto e ary marina ny dimy misy ho an'ny
ankizy sy taorana teo hoe taratry ny tsy maty voalavo ankibo taorenireny fifandonana nisy teo amin'ny FJKM sy ny fitondrana noho ny raharaha toriteny namotsipotsitra ny zava-nisy teto amin'ny firenena teny Antsonjombe taona vitsilasa izay ny fanambarana nataony ministra ity hoy ny mpanara-baovao raha ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny FJKM teo aloha ny pasteur Lalara Sendrahasina dia tokony hiteniny marina ary tsy midika ho fanaratsiana izany ny asan'ny fiangonana amin'ny maharay aman-dreny azy dia ny miteny ary tsy tokony ho raisina ho fanaratsiana izany tsy mitovy ny atao hoe manaratsy sy ny mamotsipotsitra ny zavatra tsy mety samy hafa zany ka raha miteny zany zao ny mpaminany hoe tsy mety fa misy kolokolo tsy mety fa manao an'izao ny anina tsy fanaratsiany zany fa filazana ny marina ary ny marina avy amin'Andriamanitra fa io moa samy manana an'izay andraisany azy dia heverina hoe fanaratsiana le zavatra lazain'ny fiangonana ka raha zay moa no laizanao hoe fanaratsiana dia io zay le koa zay samy manana ny solomaso ijereny azy fa ny solomason'ny fiangonana dia manambara ny asany teniny mpaminany dia ny mahiraka Andriamanitra azy ho an'ny Fétisson Andrianirina dia mahita fa tsy misy antony mahadiso ny fiangonana amin'ny fitenenana ny marina ary tokony ho faly aza ny fitondrana fa misy ny ray aman-dreny mpanitsy ny lalana diso izay alehany fiangonana dia mijoro mpanitsy opitaiza ary mananatra ary indrindraindrindra mizarana zany fahendreny zany ka raha sanatria misy ny miborika dia mijoro manatanteraka an'izany fiangonana ary tsy hitako ny mahadiso ny fiangonana ny amin'ny teniny marina satria manaja ny rariny sy ny hitsiny izay ny mahafiangonana ny fiangonana zarary misy ny fiangonana manitsy mampatsiaro fa misy ny lalana diso amin'ny zorana ao anaty synode tanteraka ny fiangonana FJKM amin'izao fotoana izay ilana fitoniana sy anamafisana ny finoana satria hanapaka izay fomba hitantanana ny fiangonana mandritra ny 4 taona manaraka ary indrindra ny fifidianana izay filohan'ny fiangonana FJKM vaovao mpitondra fiangonana mijoro amin'ny maharay aman-dreny azy no ilain'ny firenena hilazany marina izay ihany koa no antsika misendo vetivety ao anaty doka fohy mbola maro fanadiadiana azy vavao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny voka-panadiana na baccalauréat ho an'ny faritany ny fianaratsoa eo ihany koa ny andro voalohany rally de Boeny andiany fahavalo ambin'ny folo amin'izao fotoan'izao aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao nanarahantsika ny antsiprian'izay Vaovao le tsy ny fiteny vaovao ohatrany TV lesier le diko tsy maraka aroty misy TV écran plan LED HD 32 pouces miampy antona enina mazava tsara mandeha amin'ny hery masoandro azo amahanana finday wow kosa afaka mijery mavelasa amin'izay tena na bol wow TV manomboka amin'ny 4,000 ariary isanandro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo hitanao eny amin'ny Yas Store sy ireo mpanjaka akaiky anao baliky mamiratra no avy Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Sarobidy aminakany loatra la famille kely ny vente crédit mirindra io za afaka magnamia zara ilendreo tantrano ya tiany zava-maneno resaka nefa tsy nanana fahafanana ny anina instrument complet mihitsy aminy nefa androany miaraka amin'ny rindra tanteraka ny nofonofo nampivoatra ny fiainan'olona maro teto Madagasikara vente crédit mirindra arahinao miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao Lubereo menaka avilenta amin'ny vidiny sava be Tanjaka performance ao daholo izany
tena mitaiza moteur ty lupie makena dépense. Premium Lube by Jovena, Lubérer la performance. Jovena, source d'énergie. Jumbo poulet, lasa rojato ariary. Jumbo, ampiapatsiro nandroko. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Big Crystal. Vive la rentrée avec Big! Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba avao amin'ity ala ity. Tsara ny voka-panadina na baccalauréat oarina tamin'ny taondasa ho an'ny faritany ny fianaratsoa. Misogadana manokana ireo tao amin'ny resaka taranja siantifika ary mbola mitazona ny larana voalohany hatrany. Ny teo anivony semipina sekoly miaramila pirenena aingorakotondrina kolo fianaratsoa no mitaritra ny antsiprian'izay. Raha ny talata tolakandro nanatotsana ny délibération ny baka ty to fianaran-tsoa dia ny alina ity alarobia ity ifoa lakamisy voanivoaka izany voka-panadinana izany ho an'ny teto amin'ny faritry fianaran-tsoa. Raha manodidina ny 1,770 alina ireo nanala fanadinana dia ny 3,770 alina tamin'izy ireo no afa-panadinana soantsara. Tsara ny vokatra raha ampitaina tamin'ny taona lasa. Raha 5,50 isanjato zany teo aloha dia tafakatra hatrany amin'ny 7,7 ny tapahafan'ny mpianatra tamin'ity taom-pianarana 4,4 ity. Po zany dia tena faly ary tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy satria dia hoe fanampian'Andriamanitra mihitsy zany fa amin'ilay izy n'Andriamanitra mihitsy tena faly zany hoe tamin'ilay fanomanana an'ilay izy amin'ilay hoe izy zaza tsy ampy-taona zany dia mila soutien be amin'ny ray aman-dreny zany hoe encouragena foana ilay zaza zany. Dia izy série A2 zany mention assez bien no azony. Ny taranja siantifika no tena hitany songadina moa raha tamin'ity vokatra tamin'ity taom-pianarana ity no nijerena. Nafinaritra aloha ny valiny baka satria afaka mbola avec mention-ko série S dia le fizotry ny examen ny fizika aloha somary nanahirana amin'ny hoe maha matière de base anay zany le fizika dia somary nanahirana kely. Afaka baka série D mention assez bien dia faly aloha faly amin'ny ankapobeny tena hoe faly satria ohatra hoe série D zany dia hoe sarosarotra nanao kory hany aloha satria tena hoe mafy dia tena hoe mafy zany dia ezaka be mihitsy zay vao nahatratra zay dia rehefa vita zany ny baka dia manao médecine any faculté de médecine ny fianatra. Ara-paina ary ireo mpianatra rehetra izay afaka fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity ary hankahirezana kosa ireo izay tsy naomby tamin'izao fanadinana izao. No avozana sy nohatsaraina ny fitoerana fandraisana eny amin'ny Maristope Savarado ka notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany. Tsy maintsy tratrarany ireo fanampy napetraka na eo aza ny fiovana goavana no zava-misy maneran-tany amin'izao fotoan'izao indrindra ny fahasalamana ara-pananana sy ny fandrindrana ny fiainana mpianakaviana ka eto Andriatsilavo. No avozana sy nohatsaraina ifanaraka amin'ny tolotra sy ny kalitao tsara omena ny mpanjifa ny maternité Maristope Savarado ka notokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Ny taona 7,770 raha tsy hivina no nisokatra voalohany ka nandraisana olona ity maternité eto Avarado ity ka izao no avozana sy nohatsarain'izao. Aty izay ka hatramin'izao manodidina ny 920 alina ny vehivavy teraka teto nandritra izay 9 taona nijoroan'izay. Mbola mitoy ny fandraisana ireo reny sy ankohonana
ary mivoatra ho any amin'ny tsara kokoa hatrany ny tolotra omena azy ireo. Voizina ny fotodrafitrasy eto amin'ny Maristops ahafahana manome sitraka ho an'ireo reny sy fiankohonana mitady izay service izay. Ny fotodrafitrasa lehibe dia ny trano aloha ny voalohany indrindra dia ny manaraka ny kalitao izay tazomina foana rehefa nanany Maristops Madagasikara hatramin'izay. Fanatsarana ihany koa ny fandraisana avy amin'ny ekipany Maristops ao anatin'izay fanavaozana izay. Noho ny fiovana misy manerana izao tontolo izao ka maro amin'ireo mpamatsy volany noho ny sitaka sy ny ovala ara-pahamehana ary tsy manohana intsony ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindrana fiainam-pianakaviana. Tsy natao ampiemitra izany raha ny fanazavana ary tsy maintsy tanterahana ny fanampina petraka ho an'ny Maristops manokana. Amin'izao fotoana izao zany dia zay ny ezaka atao Maristops hoe izahay na misy famatsim-bola na tsisy famatsim-bola dia anoy an'ireo asa ireo. Maro ny organisation tamin'ireny hoe lasa famatsim-bola ny resaka fananarana ara-pahasalamana ireny no nikatony. Fa zay mihitsy nefany ny fanambinay nanatsara ty maternité ty mba ampiseho hoe ny engagement anay efa 3 taona lasa zay dia mbola mitohy hatramin'izao amin'izay fanomezana fahasalamana ara-pahasalamana ary indrindra ny fandrindrana fiainam-pianakaviana zay. Raha ny tarehimarika ofisialy ny taona 2024 misehatra amina faritra 420, distrika 20, commune 770 ary fokotany misy 709 ny Maristops Madagasikara. Tanjona hoy izy ireo ny anome fahafaham-pon'ny mpanjifa ary koa ampihena ny tapa-hafatesan'ny reny sy ny zaza malagasy. Manambahiny indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ity ality dia tsy iza farakotony aina Luka tompona ndraikitra arabaritra nitolotra hindrana 643 eo anivon'ny PAMF na première agence de microfinance eto Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ality mazava ho azy fa mahakasika nitolotra hindrana 643 no resantsika vetivety fa mialohan'izay ndao ampahafantarina ny mpanaraka ny fampalalam-baovao hatrany mahakasika an'izay première agence de microfinance eto Madagasikara zay. Voalohany teny dia fahamerabaniva dia fahamerabany mpijery marobe izay mijery antsika amin'izao alina izao. Tsara tokoa aloha raha ampahafantarina ny mpijery hoe iza tokoa ilay première agence de microfinance. Arak'izay tenin'izay dia première agence de microfinance na ihany koa hoe PMF raha ohatra hoe afoezina ilay izy dia institution de microfinance iray izy io misehatra amin'izay hoe resaka fampandramam-bola izay. Efa nanomboka tany amin'ny 2006 tany ny siny teto Madagasikara manokana. Dia tany amin'izao nord izy ny tena matanjaka ankehitriny izay efa miezaka manitatra ny agence eto Antananarivo manokana aloha efa misy agence anankidimy zany ny farany hoe vitanay zany amin'ny resaka agence dia eo Fianaratsoa. Zany hoe efa saika misy azy amina faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manahoana ny isa mpikambana manokana mety manana totanisa mikasika an'izay ve Luka? Ie, raha ny mpikambana ao amin'ny première agence de microfinance aloha zany efa betsaka. Ankoatran'izay tsy hoe mindram-bola ihany no afaka atao amin'ny première agence de microfinance fa afaka mametraka vola ihany koa. Manam-bola ianao apetraka ao aminay tombo zany isam-bola. Zany hoe misy intérêt zany moa raha ny fahafantarany be sy maro azy ny petra-bola atao ihany koa zany ao anatiny. Ie, izay indrindra. Eparina moa ny tena fiantsonitsika anazy na hoe izay hoe petra-bola izay rehefa mametraka vola ao aminay ianao dia misy tombony zany isam-bolana. Fa mahakasika ny tolotra hindrana 643 manokana isan'ny fanontaniana apetraka maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny hoe inona ny tokony atao raha te hisitraka nyity tolotra isany mampiavaka amin'ny PMF ty ihany koa. Iany tompoko, raha te hisitraka n'izay tolotra hindrana 643 zany ianao amin'ny resaka hoe findramam-bola dia mampiditra fahany ianao. Tsy atao tsara aloha manamarika fa tsy atao offre zany le fahany fa mampiditra fahany ianao mampiditra le 14 chiffre iny raha ohatra hoe crédit no ampiasainao dia tonga dia miantso avy hatrany. Zany hoe tsy atao offre zany le izy fa tonga dia miantso avy hatrany ianao rehefa miantso ianao misy tompona andraikitra mahafinaritra be mandray miantso an'izy miantso an'ilay laharana 643 izay mahatonga ilay anarany hoe hindrana 643 atsoinao izay laharana izay misy tompona andraikitra mahafinaritra be mandray ianao misy ireo fanontaniana apetrany zany hoe tsy mila miresaka be intsony zany ianao fa tonga dia mamaly an'ireo fanontaniana avy hatrany rehefa vita izay fanontaniana izay eo ny eo ianao dia efa mahazo valiny hoe afaka misitraka ilay tolotra na tsy. Ao aorianan'izay raisin'ireo gestionnaire mombamombanao izay efa niresahana teo aloha dia miantso fandroan'ny gestionnaire mandray ianao rehefa izy manao visite après visite
telo andro hatramin'ny fito andro eo dia afaka misitraka le findramam-bola ianao. Nindrana 643 moa Luka natokana ho an'ny eto Antananarivo sy manodidina ihany sa manahoana afaka misitraka azy avokoa ve ny olona manerana ny faritra maro eto Madagasikara? Iany tompoka, raha nindrana 643 manokana aloha zany dia natokana ho an'ny eto Antananarivo sy manodidina ihany. Fa kosa araka ilay nitenentsika teny am-piandohana hoe misy agence maro eran'ny Madagasikara afaka manantona iny ianao fa misy offre be da be ankoatra nindrana 643 iny. Agasitrany ianao raha kotoniaina Luka tompona andraikitra arabaritra ny tolotra indrana 643 tao anatin'izay fanazavan'izay. Fa mpita mivantana andreo lalao baolina kitra ho an'ny taopilalaovana 5-20 ny Star Times ho fanomezana fahafampohatrany ireo mpanjifa isy ihany koa ny fitantarana amin'ny teny malagasy ireo lalao goavana ifanandrina andreo ekipa kalaza sy efa fatadaza maneran-tany mandridry izay andao raha antsika ny fanampanazavana. Mahazo tombony ny mpanjifa Star Times manomboka tsy volana aogositra ity satria ny lalao rehetra dia andeha mivantana eto amin'ny Star Times amin'izany hoe amin'ny chaîne sport Star Times toy ny La Liga, Bundesliga, Saudi League sy ny Carabao Cup. Mampiavaka Star Times zany hoe tsy ny apapahana aloha fa izy rehetra no mandeha sy mivantana. Ankoatr'izay ihany koa dia misy toetra mampiavaka anay manakaiky vahoaka izy io ho an'ny malagasy fitantarana amin'ny teny malagasy ireo lalao anisan'ny be mpiandry ao amin'ny Aptivy raha amin'ny Daniel Randremar sy Edouard Tourson na hoe iray sy tokony ahafantarantsika anazy. Dia izy io zany hoe dia anisan'ny club matanjaka no tantaraina toa ny Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid sy ny Bilbao. Dia bouquet manomboka amin'ny 14 000 ariary no fa sy basique 28 000 ariary dia efa mahita andreo lalao rehetra no voalazako teo. Lafomba hafa tsy diso anjara ny sitraka fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny marary avy amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga ihany koa. Ireo ray aman-dreny mpianatra atao amin'ny commune ambanivohitra Vilihazo. Ny commune izay 30 kilometatra miala Antananarivo renivohitra ka sady mandany vola no very fotoana izy ireo raha miakatra aty andrenivohitra mividy fitaovana. Antony nanaovany antoko malagasy miara-miainga ny vehivavy malagasy miara-miainga izay fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tany antoeran'izay ka bain loano mitatitra ny Antsiprieny. Taorino Tanjombato, Ankarobato, Ambohitry Manjaka, Ambohimangakely ary Alasora. Nitohy tao amin'ny commune Vilihazo 30 kilometatra miala anty Antananarivo indray ny tsena manatona vahoaka sy ny ray aman-dreny. Ankatoko izao fampidirana mpianatra izao. Etsika karakarainy vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM isan-taona. Ny fahatsapana ny fahasarotan'ny fiatrena ny fampidirana zanaka an-tsekoly amin'izao fiakarany vidim-piainana izao no antony ity etsika ity raha ny fanazavana. Ny tanjona moa zany amin'ny etitra fivarotana fitaovana mora izay karakaran'ny vehivavy malagasy miara-miainga dia atao isan-taona satria entina indrindra ampanantonana amin'ny vahoaka aty fotony ary indrindra analana fahasairanana satria raha hividy fitaovam-pianarana ane dia mbola miakatra ny Antananarivo dia lany frais ihany koa zany dia nefa ety fotony dia mahazo vidiny mora noho ny any Antananarivo dia manala fahasairana zany satria tsy sairana tsotra ny vahoaka fa tonga ifotony ilay fitaovam-pianarana manantona vahoaka aty aminay. Velom-pisaorana ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny alalan'ny VMMM ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Sady tsy lany vola tamin'ny sarandalana ny akarana aty Antananarivo izy ireo no tsy lany fotoana no mbola nahazo fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary mitovy amin'ny ety andrenivohitra ihany koa. Mahafinaritra le rango tonga aty tsy misahira zay. Tsy maintsy mandeha makany Antananarivo mividy miakatra makany Sabotsy na makany Andravoahangy mividy ny aloha marary mahafa-po makasitraka anareo avao amin'ny ainanay mahatonga aty amin'ny commune Vilihazo manohana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra dia manantena fiaraha-miasa hatrany. Efa nisy afisy mipetaka tetỳ aminay nafantaranay hoe ho avy aty ny MMM hivarotra fitaovan'ny mpianatra. Vidiny aloha zany tena mirary. Misy fihenam-bidy izany raha mihoatra ny any an-tsena. Le kalitaon'ilay fitaovana zany tsara. Tena tsara. Ny zava-dehibe amin'ilay fisiny zany dia manamaivana ny fampidirana mpianatra zany ny fihenam-bidy azo avy aminy.
dia misaotra betsaka anareo MMM zany nitondra fitaovana mpianatra tetỳ aminay. Ankoatra ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izao, nahazo simenitra iray taonina tamin'ny antoko malagasy Meramenga ihany koa ny komina Vilehazo ny faramparany volana Jona teo. Simenitra entina amin'ny tanany efitrano fianarana lycée ao an-toerana izy ity raha ny fanazavana. Amin'izao dia efa andalam-pahavitana ny asa hoy ny ben'ny tanàna izay nanamafy ny fankasitrahana ho an'ny antoko MMM. Misaotra ny antoko MMM izay tarehan'ny président teo Andreny Narvelo dia nanome soma ray taonina izy ary dia anjaranay aty amin'ny tompony tetikasa no manatanteraka dia niezaka izay mivady andalotra ny ato anatiny sy dalazy izay nanaramana valo itsy ariary dia fiaraha-miasa eo ihany koa ny fanomezana fasika izay nataony Monsieur Jeny izay zanak'ampelezana Mafana Fo entina natanterahana an'izany hoe zana mihitsy fahavitany ity satria efa tamin'ny taona 2022 izy ity no nadina fototra ary dia zao rindrina mijoro zao mba ianaran'ny mpianatra satria mifindratsy amin'ny EPP mifindratsy amin'ny CEG ilay mpianatra ka dia hoe zana ho vitaina zany ity lycée ity. Amin'ny ankapobeny dia miandry ity tsenan'ny VMMM ity avokoa ny ankamaroany ray aman-dreny tamin'ireo toerana nandalovana. Eny Ambohitsehany indray ny toerana hivarotany vehivavy malagasy Meramenga ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary amin'ny manaraka dia ny asabotsy 12 aogositra ho avy izao. Taranja fanatanjahantena fifaninanana manamory fiarakodia. Épreuve misa telo no notanterahana tamin'ity andro voalohany ho an'ny Rally du Boeny andia amin'ny fahavalo amby folo ity. Misa 12 ireo fiara mpandray anjara ary eo amin'ny laharana fa 7 ny Subaru izay toana n'orinasa Cool TV FM sy ireo mpanohana samihafa izay entiny Dany sy Irdonen amin'ny tarika hatreto imika izay mitondra ny Mitsubishi Evo 10 amin'izao fotoan'izao andao rahantsika ny Atsiprian'izay. Nizotra araka ny nanomanana azy ny andro voalohany Rally du Boeny andian'ny fahavalo amby folo Karkarain Club Gojanga ao anatiny dingany fahatelo ny fiadina ny ho tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny rally taona 2024. Mandeha tsara aloha ny fikarakarana fa ny olana kely moa zany somary lavitra dia mbola malorotage kely zatra kely fa normalement tokony ety En tant que compétiteur, mis pression quelle c'est à Tiatanane. Après, la loi est important. Maka fafnaritana tsara miaraka am'zana quoi. De aveo ity hoe au classement hoe ina ny azo atao. Tena faly ny nahitan'le listany engagé tamin'ny vao hitako le izy ary misaotra betsaka amin'ny pilote rehetrarehetra zay hita fa tena miady amin'ny championnat kanefa na zany ary dia tian'le rally Majanga tian'le rally Boeny hatramin'izay dia misaotra an'zareo dia misaotra anareo koa. Mandray anjara ao anatin'izao fifaninanana izao ihany koa ny ekipa tohanan'ny orinasa Cool TV Cool FM ahitana ny Danis Irdonien izay mitondra ny Subaru N17 Cool TV Cool FM MCS Titan Profondeur Suspension Power Rental. Lalana aloha dia so nampikarakara fa tena mafy tsara sady le tracé somary miodikodina fa mba zava-baovao dia mahafinaritra. Fimanana moa ohatran'ny course rehetrarehetra hatrizay miomana tsara foana dia zay ny ilazaka hoe hatreto aloha zany tsisy problème na kely ary antsika. Tsy karitra teto ny hafalian'ny mpankafy Cool TV Cool FM amin'ny alalan'ny fakana sary tamin'ny ilay fiara Subaru ny Cool TV Cool FM mialohan'ny fiangan'ny fifaninanana. Indrindra aloha zahay dia mpiara-miasa amin'ny Cool TV eto Majunga satria zay manana école leto Cool BC bac izy dia faharoa manaraka an'izay mahafinaritra le course mahafinaritra le mpialamboly dia mahafinaritra koa le pilote ny Cool TV dia mirantsy anareo sotrako. Efa maro ireo vehivavy mirotsaka amin'ity taranja ity na mpanamory io na mpanamory mpanampy. Mahafinaritra aloha izy fa hitako hoe sarosarotra satria be fasika dia voalohany moa za zany za mitondra ny fasika dia hiezaka anao an'izay mety. Ny anay moa zany ny tanjona anay dia migery hatramin'ny farany dia tsy maintsy tonga arrivé final foana. Ankoatra ireo mpanamory avy eto Mahajanga sy avy any amin'ny faritra hafa dia nisy ihany koa ireo mpanamory avy any ivelany. On va essayer de commencer le rallye proprement, pas trop attaquer. De toute façon, on sait qu'on connaît à peine le rallye, c'est deuxième ici. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout, c'est ça l'objectif. Après, prendre du plaisir aussi surtout. Et
bon, bah voilà, hein. Là on a vu les belles pistes pendant les recos avant-hier et hier. Les paysages sont magnifiques, donc on va prendre du plaisir, ça c'est sûr. Épreuve telo no nitontosaina tamin'ny andro voalohany androany alakamisy ka mitarika imika mifanakaiky eo amin'ny laharana faharoa sy fahatelo ifaniry sy Mathieu samy 7 segondra orian'ny mika ray ampy 10 segondra no manasaraka azy roalahy io mitarika eo amin'ny deux roues motrices kosa i Roanina. Dia izay ihany koa no antsika miampita ao anaty maresaka iraisam-pirenena vetivety. ONG Maheranjato avy amin'ny gouvernemanta israeliana no nanasony taratasy fametrahana lalàna vaovao androany andavana ny fangatahany ONG ivelan'ny Israel nanatitra fanampiana ao amin'ny faritry Gaza. Voarakitra ao anatin'ny taratasy fa ONG Maheranjato any an-toerana no maneho ny ahiahiny amin'ny resaka fanampozinana sy fanakatsakanana azy ireo tsy hiasa malalaka ao Gaza. Raha ny taremarika fangatahana fanampiana 10 nono lavo manam-pahefana israeliana tamin'ny volana Jolay lasa teo. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafy ho amin'ny rapitso indray ary tongo klasy tongo vavelo matompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.